Mpiala sasatra maro no eto Mahajanga ankehitriny. Efa feno ny ankamaroan'ireo trano fandraisam-bahiny, misy ihany nefa ireo mipetraka amin'ny fianakaviana eto. Ity fianakaviana iray ity izao 30 izy ireo no eto, mipetraka amin'ny hotely ary mahandro ny sakafony. Isanandro? Mipoaka amin'ny hariva, mitanjaly dia maro dia hariva mipoaka amin'ny hariva. Miantoka ny hotely dia misy efa nentina Hoana ny efa misy emploi du temps ireto ny mahandro. Zay, misy efa mpanao Misy ihany koa ireo mivantana amin'ny fianakaviana, efa hifandaminana amin'ny sakafony. Manano sarotra milamina be mihitsiny, fandamina tsara dia indraindray misakafo an-trano dia indraindray izay mandeha amin'ny hotely. Izay ny fandaharam-potoananay, tsisy olana mihitsy fa tena mahafinaritra be, atao izay tena mampety azy satria vacances sakiny atao. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo efa manana trano fivantanana na maison de vacances aty Mahajanga ka ny fandaminana amin'ny fandrahoana sakafo no sisa atao. Ny trano zany efa misy fitaovana sa tondra amin'ny Antananarivo? efa misy rehetrarehetra. Arak'izany, na amin'ny hotely na amin'ny fianakaviana, ny fiarahana sy ny fitsangatsanganana no tanjona voalohany ho an'ireto mpiala sasatra ireto.